Fa mandalo eto amintsika kosa amin'izao fotoana izao ny ministra raham-bahiny lefitra afrikanina tatsimo Andriamatoa Maurice Fransman araka ny fantatra moa dia nanatanteraka velakevitra teny amin'ny ivon'ny IEP na ny Institut d'études politiques ny tenany hevitra maromaro no nifampizarana tao anatin'ny fotoana nafahan'ny rehetra ihany koa nitondra ny fomba fijery ny makasika izay sehatra izay. Azony Afrika ary Madagasikara taony mandroso i Andriamatoa Maurice Fransman, ministra ny raham-bahiny lefitra ny Afrikanina tatsimo. Ny fisiana androm-panjakana matanjaka, fiofanana ny tanora sy ny olona amperinasa ary ny filaminana maharitra. Ireo ny teboka telo nambaran'ity ministra Afrikanina tatsimo ity fa antoky ny fandrosoana ho an'ny Madagasikara sy Afrika manontolo. Nambarany ihany koa fa ny tanora no antoky ny fampandrosoana. And we believe we must create a friendship relation between South Africa and Madagascar on peoples to peoples. And therefore, I want to thank this institute for the work that they've done up to now. There's lots of work. There's lots of work in Madagascar. But with the young people in front of us, I think you will eventually deliver and succeed. And Madagascar will be a happy island again. Thank you. Nisy fifanakanosana ampivohitra ny hoe inona no lalana tokony zorana hampandroso any Madagasikara ary inona no anjara toeran'ny Afrique du Sud amin'ny izany fampandrosoana iombonana aty amin'ny Afrika izany. Mazava ho azy fa anakory ny lalana hita dia voalohany ny fanofanana any tanora sy ny olona amperinasa ao anatin'ny ivon'ny fampandrosoana, tontolo ny fampandrosoana amin'ny ankapobeny. Faharoa dia ilay ataontsika hoe fametrahana ny tena demokrasia ka isin'ny stabilité. Ireo no tongotra anankiroa mampandroso any Madagasikara satria efa fantatra fa misy ny programme national de développement fa ampiana kely amin'ilay hoe vina lavitresaka mba hisy ny dingana fantatra teny izao amin'ny tena fampandrosoana marina any Madagasikara zany. Ny fahatelo anatin'izy dia hoe ny institution rehetra no tsy maintsy matanjaka ka namiovaova ny olona ny institution matanjaka. Zay le tena base anankiray atao hoe tokotelo masan'andro zany ny institution matanjaka, olona voaofana ary ny fahatelo zany mazava ho azy fa le tena misy fisian'ny demokrasia. Ny IEP Madagasikara izay miara-miasa akaiky amin'ny Afrika Atsimo ary misy hatrany ny fanakalozana sy ny fanofanana tanterahan'ny mpampianatra sy ny mpianatra ny Afrika Atsimo sy ny IEP Madagasikara. Anisan'ny niatrika amin'ny famelabelan-kevitra nataon'ny ministra ny raham-bahiny lefitra Afrikanina tatsimo ny maso ivoan'ny Afrika Atsimo miasa somonina eto Madagasikara Andriamatoa Gert Grobler ary ny consul Madagasikara ny Afrika Atsimo Andriamatoa Denis Andriamandroso.